Ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa André Adja Resampa. Izy moa dia manana un diplôme d'études supérieures spécialisées en politique sociale et management. Manana ihany koa ny diplôme d'études approfondies en droit public interne. Manana ihany koa izy ny maîtrise en administration économique et sociale. Izy moa dia efa secrétaire général ny fiadidinan'ny République nandritry ny tetezamita. Asaina ihany koa ianao Andriamatoa Ministra hitondra fohifohy mikasika ny asa sy ny vina ary ny paikady hoentinao tanterana eo amin'ny département ministériel sahaninao. Misaotra nanome ny fitenenana Ramatoa secrétaire général, Andriamitoa filohan'ny République Jaina, Andriamatoa Premier ministre Jaina, ianareo namana ministra ao anivon'ny gouvernement, ianareo mpanao gazety, ny vahoaka malagasy manaraka an'ity filan-kevitra ministra ity, tompoko lahy sy tompoko vavy, Andriamatoa filoha, Andriamatoa Premier ministre, tsy hainy tsy hisaotranao, hisaotranareo amin'izao ministra ao anivon'ity gouvernement ity. Ho tanterana tompoko ny andraikitra sy ny asa izay nakininareo taminay. Androany aho tsy hiditra amin'ny programme grande réforme ny secteur sportif sy ny resaka bonne gouvernance amin'ny sehatry ny fanatanjahantena sy ny tanora satria mila fotoana lavalava mila ambelarana an'izany. Fa kosa mamela ianareo ametraka plan d'action mazava, concret, azo lefesina ao anatin'ny fotoana fohy. Teboka roa mikasika ny fanatanjahantena, teboka faharoa mikasika ny tanora. Mikasika ny fanatanjahantena dia ireto ny azo atao hoe lahara-pahamehana ary azo atao hoe défi. Ny voalohany dia ny fikarakarana, ny fandraisana ny lalaon'ny nosy andian'ny faha 1 izay ho tanterahana eto Madagasikara ary izay ahitana firenena 7 mandray anjara amin'ny taranja fanatanjahantena dia misy 320. Ny CODI moa, comité d'organisation des Jeux des Îles, izay tariako dia efa mitsangana ara-panjakana ary efa miasa isanandro ao amin'ny siège eny amin'ny kianjan'ny Barea. Misy ny fandaminana vitsivitsy eo amin'ny fikarakarana ny fandraisana ny mpandray anjara no tsy maintsy mbola ho atao. Misy koa ny asa fanarenana mikasika ny infrastructure izay tsy maintsy ho afainganina ary mbola isy ihany koa nefa ny fiaonana miaraka amin'ny Conseil international des Jeux NACIJ mikasika ny laminasa ho tanterahina fa ny azo lazaina aloha dia efa ao anatin'ny fikarakarana tanteraka ny lalaon'ny nosy isika ankehitriny. Isaorana koa moa ny mpiara-miasa aminao atao amin'ny nivon'ny présidence, monsieur le président, fa manampy dia manampy tokoa izy amin'izany. Azo atao hoe mahafapony rehetra ny fizotran'ny asa taonay ankehitriny. Nefa misy ihany koa moa Andriamatoa filoha, Andriamatoa Premier ministre, misy miezaka ihany mampisavorovoro ny sainy vahoaka hoe ahoana ny Jeux des Îles ve isy sa tsy isy ka mba mialatsiny mamela anao monsieur le président, monsieur le premier ministre mba amaky foifokely ty taratasy vovoaraiko androany ity avy any amin'ny comité international des Jeux dia zao ny teny amin'ny teny vahiny moa fa dia ovakiko le izy au nom du CIJ et en mon nom propre. Nous tenons à vous féliciter, vous et votre équipe, et à exprimer notre profonde gratitude pour un travail bien fait. Être témoin de cette poursuite fructueuse de notre délibération démontre que vous êtes sur la bonne voie pour offrir de bons jeux. Nous vous souhaitons bonne continuation dans cette tâche et attendons avec impatience notre prochaine réunion. Antonio Gopal, président ni kija io manosony anty taratasy ity, monsieur le président. Ny tsara ho fantarako ihany koa ngamba dia
maro ny atleta malagasy efa lasa niofana ny velany alohan'ny atrehan'zareo ny lalaon'ny nosy ary akehitriny ny ministera ko dia efa eo am-pikarakarana ny fandehanan'ireo atlety manaraka mba hiofana ny velany ihany koa. Raika amin'ny 50 ny olona efa lasa akehitriny, efa lasa ny Chine. 50 ny atleta, 4 ny coach amin'ny taranja atletisme io, haltérophilie, badminton, tennis de table. Dia mbola misy ny efa pikarakarana zay ny atleta andeha manaraka. Misy ny andeha any Dakar, Kenya, ny manao athlétisme en Tunisie, États-Unis, Afrique du Sud, Thaïlande ho an'ny manao natation, Bulgarie ary Serbie ho an'ny mpanao baskety, ny basketteur atsika U18 sy 3 contre 3, misy koa ny Frantsa amin'ireo mpanao judo. Tsara fantatra fa araky ny afatrinao sy ny instructionnao monsieur le président dia izay médaillable ihany no nalefa hiofana ny velany mba afahantsika manenjika ny record zay efa nananatsika teo aloha tamin'ny Jeux des Îles teo aloha. Ankoatran'izany fikarakarana ny lalaono zany nefa dia misy tetikasa koa toy izao ho tanterahanay ao amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Araka ny toromarika efa nomeny ihany koa Andriamato Filoha dia ny ministera dia eo am-panaovana planine mikasika ny fomba rehetra ametrahana salle de musculation, terrain de basket amin'ny toerana maromaro manerana ny nosy. Ho apetraka ny modely dia ho faritana ny toerana rehetra izay asiana ireo fotodrafitrasa ireo izay iarana miasa amin'ny gouverneur Isaharitra. Mampiray ny fony malagasy tokoa ny fanatanjahantena, hitantsika moa zany tamin'ny fanandratan'ny barea avo dia avo ny sainam-pirenena malagasy ka dia mifanojo amin'izany ihany koa araka ny tenin'ny vazaha hoe dans le même état d'esprit dia ny ministera dia ikarakara ny atsonay hoe coupe du président. Io dia amin'ny taranja maro ny anomboana azy aloha dia ny football, ny basket ary ny pétanque. Eo peritreretana koa ihany moa zay hoe mety ny karaté ihany koa mety ho tafiditra amin'izay. Ary ny fandaminana amin'izany dia isy lalao fifaninanana isaky ny faritra avy eo dia hiakatra eo anivon'ny faritany. Ary ny lalao famaranana dia atao eto an-drenivohitra, ny lalao famaranana izay atsonay hoe final 6, iny no atao eto Antananarivo. Eo am-pamaranana, monsieur le président, monsieur le premier ministre, mikasika ny fanatanjahantena dia tiako ny ilaza fa isy événement ihany koa ho karakaran'ny ministera hiaraka amin'ny ireo atletatsika ankehitriny sy ireo fatandaza teo aloha mba amarenana ny fankalazana ny Jeux des Îles de l'Océan Indien andian'ny faraka amby folo eto Madagasikara. Mikasika ny tanora, efa misy moa ireo plan d'autonomisation des jeunes araky ny velirano fahavalo. Misy ihany koa ireo mobilisation ny tanora amin'ny événement maro, ohatran'ny hoe raisiko ohatra ny journée internationale des jeunes izay ho karakarantsika amin'ny 12 aogosta izay rana amin'ny tanora maro manerana ny nosy. Fa ny programme miatefana amin'ny tanora tiako ho resahina satria azo refesina ihany koa anatin'ny fotoana fohy dia ny paikady fanohitra. Ny paikady fanohitra dia fampiofanana ny tanora amin'ny loha hevitra 5 ao anatin'ny laitsonay hoe life skills fanohitra. Ny fampiofanana dia momba ny kolotsaina ny vina, culture de la vision. Fantatra fa important aminao ny vision, monsieur le président. Fahasalamana sy fiarovana ny tanora, fanabeazana hitandro filaminana, fialamboly ary farany fandrarahana sy fampananana asa ny tanora. Tanora mihoatra ny 3,000 no efa nisitraka ny ampany voalohany amin'ny ty fampiofanana ity tao anatin'ny 2 volana monja.
maro amin'izy ireo no nakasitraka ny ministera moa ary efa vonona sy nangataka ny hiditra amin'ny ampahany manaraka. Maro dia maro ihany koa ny fisoratana anarana efa voarainay ankehitriny. Tiako ampahafantarina anareo ary fa izao androany ariva izao dia tanora 500 no manao fiofanana ao amin'ny université Ankatso ary efa misy daty mipetraka sady mba ahafahan'ny tanora any amin'ny faritra any andray an'ity fampifanana ity ihany koa. Izay ny fo, izay ny lava Andriamatoa Filoha, Andriamatoa Prime Ministre. Fa disy mazava ho azy moa fa ny asa andavanandro izay sahan'ny ministera hatrizay dia itohy ary hoezahana ho atsaraina hatrany mba natateraka ny vina sy ny velirano izay napetraka ao Andriamatoa Filoha. Misaotra Andriamatoa Filoha, misaotra Andriamatoa Prime Ministre, nareo namana anivon'ny gouvernementa, ianareo mpanao gazety ihany koa, makasitraka tompolahy, makatelina tompoko vavy. Ja,